Manolotra ny arahaba tompoko. Ny ala izay no mamaritra ny toetrany androntsika eto Madagasikara mazava ho azy. Rehefa mahazo vahana ny ala izay dia mamafy rivotra mangatsiaka ka iainao anatin'ny volon'andro ririnina indray zany aloha ato anatin'ny 3 na 4 andro ho avy. Araka izany dia mitohy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Ny ilana atsinanan'ny afo voatany sy aloatra mangory dia andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary afana tanteraka mihitsy satria mety anankatra amin'ny 7-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ampitandremina ihany koa ny mpiandrika amin'ny morontsiraka atsimo Madagasikara iny satria hisy alon-drano manodidina amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra. Araka izany dia anonja be na aherin'ny ranomasina ny torohevitra avy aty amin'ny meteo Madagasikara dia arao atsaka ny sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny votony isoroana ny loza mety isy eo. Raha ny vinan'ny toetrany ny andro amin'ny rampitso maraina izao dia hisitraka orana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara, andrahona na anjombona arahana herikerika manify ny ilana atsinanan'ny afo voatany sy aloatra mangory ary ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hivahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro mety hisy rahona ihany ny vao maraina ny any amin'ny faritra Melaky fa hisava ihany zay dia efa misandratr'andro. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitohy hatrany ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana iverina andrahona arahana herikerika manify ny ilana atsinanan'ny afo voatany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany ny morontsiraka varatandrefana. Noho ny hafanana ihany koa dia tombanana iverina andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona aty amin'ny atany ny faritra atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny maripana indray dia tafidina hatramin'ny 3-20 na 4-20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany. Morontsiraka atsinanana misy fidinana eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 7-20 degré. Tazantsika amin'izao fa manangy hatramin'ny 9-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Toliara. Raha ny vinan'ny toetrany ny andro ny talata indray dia mitohy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy, andrahona na anjombona arahana herikerika manify ny ilana atsinanan'ny afo voatany. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany indrindra ny alina na ny vao maraina be aty amin'ny morontsiraka varatandrefana. Ny faritra hafa dia andrahona mitsitokotoko na hibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa manodidina amin'ny 2-20 na 3-20 degré maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany. Tafidina 10 degré kosa maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Vakinankaratra. Amin'ny ankapobeny dia mangatsiaka aloha ny andro. Morontsiraka atsinanana moa eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 7-20 degré ny maripana ambony indrindra. Tazantsika amin'izao fa manangy hatramin'ny 5-30 na 7-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha ny vinan'ny toetrany ny andro ny alarobia no amaranantsika azy mitohy hatrany ny orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka atsinanana, andrahona na anjombona arahana herikerika manify ny ilana atsinanan'ny afo voatany. Hisy tandrifin-drahona andalo any amin'ny manodidina ny Samborano ary ho maina ny faritra hafa na izany na tsy izany mety hiverina andrahona arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny ilany andrefany ny afo voatany. Raha ny vinan'ny maripana dia manangy hatramin'ny 9-30 degré ny maripana ambony indrindra any Toliara. Tsy dia misy fiovana firy ho an'ny afo voatany sy morontsiraka atsinanana fa eo amin'ny 3-20 na 4-20 degré maripana ambony indrindra. Tafidina 10 degré hatrany maripana ambany indrindra any amin'ny manodidina ny Vakinankaratra. Dia izay indray vinan'ny toetrany ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny rampitso iray. Veloma tompoko.